Inihamu na pagkamukulang tatamala sa ipisukiwan asya. Inihan ko nila pagkamukulang yaw sa mga anak sa ipisukiwan asya ko. Mas meron ka rin kulay ka namaksay. Maniskin ni Karita, di tayo ba siya kawin na rin. Terima kasih di pembenaran narana kaki yang berasa. Ini sih, case. Ini sahabat bicara di dua ini, dua saya ajuh fasakan bukan saya. Satria efa nazavako rehefa fa misy loza dia aloha. Ahiny apokalypsy tokotena ambinifolo efa spesial ho amin'ny boka rery sy ny fanjakany sy ny miaraka aminy. Satria ny indro-teny oso efa tsy mitsotra amin'izany fotoana izay amin'ny fotoana fahorianan'ny boka sy ny olona izay miaraka aminy. Ka ny olona izay miaraka amin'ny oso kosa dia tsy ao anatin'ilay fahoriana farany izay rehefa andalay avy. Satria tena mafy mihitsy iny. Tena fikorotana mahatsiravina be mihitsy io zay hoe maizina ny fanjakany zavatra tsy resaka moramora moa zany. Hainareo tsara fa rehefa ao anatin'ny trano anankiray ny maizina dia miraparapa daholo izay olona ao anatiny ao. Zay rehefa eo maizina ny fanjakany boka zany. Ka rehefa fanjakana ny maizina dia tena fifisavoritana mahatsiravina ny anatin'izany. Ahafantarako izay tena mahatsiravina ny fisavoritana miseho anatin'izany fanjakana korotana zany satria maizina. Kanefa mianao an'izany dia efa misy loza teo aloha aty ary zay ilay jerevantsika rehetra ho any. Avetsika jerena farany aloha dia isy avy atikatana. Jirokirany aloha tsika hoe anitao tsika nahita an'ilay hoe fiafarany tany, mamo ny tany sy ny rehefa ny tany natao lao ny tany, natao foana ny tany. Foana ny tsisy olona tsotra tena mipaka tanteraka mihitsy efa mandefa ny tany tamin'ny ino zany alakamisy zao ny olo tany Filipina teo izy zany. Tsika nandeha tao amin'ny vaovao tsika iny manao tsika dinanay miaraka amin'ny tantara mavaka amin'ny taon'ny France 24 zao teo hoe azy ny olona izay hiaran'ireny olo-tany eny. Fa ilay olo-tany zany tsy mba niepaepatsy olo-tany hoe tany fofoka sy ny karaza dia vaky sy ny karaza. Fa tena miainga olo zao, miainga izy. Ary raha ny fiteny eo tena miainga dia tena raity zany moa zany ny tany tena tonga ohatran'izao izy ny fiepaepan'ny tany ary natao ohatran'ny mafy mihitsy ilay olona hoe tena ino ity zavatra ity. Satria ilay tany tena hafahafa be hoe fizobozona zao. Fizobozona hafahafa loatra no fizobozona. Ka nareo amin'izany ny fahatantena tena tena ho hafa dia hafa amin'izay tena mpiseho zavatra ary miditra amin'izay sary izay ny olombelona zao. Ratsy dia ratsy tena ratsy mihitsy. Dia aloha aloha amaky aminay
Ny fahavarany koa ny fahalalezeratsika hoe ary zay mandositra ny fanelisana ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka. Ary rehefa matahotra ny olona amin'ny loza ty zany dia ka mandositra dia latsaka any an-davaka anao. Ary zay miakatra avy eo anatin'ny lavaka, ary raha miakatra avy eo anezany ianao dikan'izany dia voan'ny fandrika. Hitanareo amin'izany hoe tena tsy azo andianana mihitsy izany namakaiza fa tena olana be mihitsy. Zay le hoe zava-toza amina tambo mihitsy nitranga amin'ity taninareo ty a. Zay ilay voalaza hoe hanomboka ny raharaha ary miditra amin'izay izy zao fa tsisy manahaka anatso satria vita ny zava-drehetra dia miditra amin'izay araka izay nandaminana anazy. Fa misy varavarana voavy any amin'ny avo ka miororo ny fandrenan'ny tany efa nazarentsika ny faraniga dia miditra amin'izay amin'ilay hoe aorian'izany ary a rehefa miororo ny fandrenan'ny tany dia nazaveko tao hoe ny ao ambanin'ny taninareo mihitsy no miororo zay misy ny atao hoe force miazona anareo zany, ny hery miazona anareo. Ilay siantifika tahaka amintsika zao a, zareo ilay manana baka plus 4 miakatra zao ilay lesaka tamintsika faraniga fampiresaka tamin'ina hoe mba ahoana ny fahaizanareo amin'ity zavatra ity fa zareo lazapamay dia tsy natakatra ny zava-misy mihitsy izy fa hery ihany nampiatratra zao ny sary a zao hoe zava-misy ao dia nikorotana ny zava-misy ao ambany dia miakatra be ny hafanana izay mifandray amin'ilay ozy le omby be le hoe toroara fa tena marina mitarika hafanana ny any ambony izy iny ary mifarany tely avy azy sy tonga atikatio izay mandalo ao masoandro. Fa misy io io tena mitazona tany rano tany ny resahana ary ny hazavan'ny masoandro mihitsy hoe izay manodidina ty planeta terre ity zay hoe système solaire dia miankina amin'ny herin'ny masoandro daholo ny zavatra manodidina ny système solaire io. Mampatapatasy ny olombelona ihany zany fa ny hery mitazona anazy dia avy eo amin'ny masoandro daholo. Io ny mifandray amin'ny masoandro ary ny force avy eo amin'ny masoandro izay anisany hoe fototra anankiray satria mandalo amin'ny masoandro mihitsy ilay tuba zany. Raha ilay tuba nampianariko anareo dia mandalo amin'ny masoandro mihitsy izy. Zay lazay ny olombelona hoe toroara moa raha mahita amin'ny ray amin'iny izy. Dia mahatonga ny masoandro mamay be mihitsy ary any ambony be any izy. Dia iny no mifandray amin'ny tany rehefa avy eo misy linona mampifandray azy amin'ny tany. Ary rehefa mifandray amin'ny tany izy miakatra be amin'izay ny hafana ty nampiakariny daday avara satria napotika amin'ny tany izy miakatra ny hafana amin'ny tanynareo dia efa ilena zaveko taminareo iny. Ary vokatra izay seho zay zany a dia mandeha amin'izay le hoe rava dia rava ny tany. Zay re andehan'ny fasiran'ny fo a vokatry ny fanakorontanana ny ao anatin'ny centre-ny taninareo anatin'ny tany io dia mandeha automatika ny fanavana ny taninareo satria miakatra ny hafananao nampiakarina sady tena ampiakarina ary mbola ampiakarina mafy dia mafy mihitsy dia samia mizakan'izay mitranga eo zany fa efa miteny fotsiny atsakatsaky izay tsy mba netineny ny tenineny any. Ary ny zavatra mahavariana fa nisy tamin'ny odikely tsy meny mitenineny any fa nankezikely moa zay ho azy adala any fa ny adala zany vokatan'izany dia mitesaka amin'ny tany. Dia zay no mahatonga hoe hisy olo-tany matsiravaka mihitsiny a zay ho hitanareo a tsy oro-tany hitanareo kely io any fa hafa mihitsy ny tranga eo. Tsy ho hitany eselina eristera intsony ny tranga eo fa zava-doza amina tambo amin'izay misy eo. Ka vokatan'izany a ho tany miororo be zany dia mivembena amin'izay ny taninareo tahaka ny mambo. Ivembena izy satria me mafy be mihitsy le zavatra miseho amin'ny taninareo a ny ao anatiny mihitsiny zany ny voadona le fanorenana mihitsiny ka ny fanorenana ny taninareo dia miainga amin'ny tuba le nteneko anareo ka rehefa iny mihitsy ny voadona miakatra be ny hafanana iny a mamelatra any amin'ny taninareo vo daholo dia misamboritakinareo. Amin'ny siantifika zany karomiazy ateny zany fa andro zany resaka zany zay ka ty tena mivembena ny tany vokatran'izany ty mafy be le force manjoana reto a
tekokany zio teny ampanareo mihitsy hoe rehefa avembena ny tanareo dia lasa marary azy ny lohanareo mba betsaka mihitsy ny aretina loha aretina mampamay loha tany dia zay no tonga ny olombelona hoe krizy io hafa ny krizy ny fiainana so no manontany hoe mety krizy fiainana zany fa tsy krizy fiainana mihitsy ny ty resako ty fa tena krizy ny zava-misy eto ambonin'ny tany tsy noho ny amin'ny resabola tsy ny tifisikaniny fa tena izy mihitsy misy problème mazava ko kolesy mazava tsara ndao ary vokatan'izany dia mitsingevana toy ny fandina miantony izy tena mievahery dika zany efa tsy miperaka ao anatin'ilay limina ifandraisana amin'ny masoandro tsony dika zany satria ho any amin'ny fanampotena izy io ho any amin'ny fanampotena anazy izy ka mievaheva amin'izay zany hoe mizary mieveva dia efa tsisy mitazona tsony dika zay efa miala amin'ilay mitazona anazy izy vokatry ny hafanana besika razany dia misitaka amin'izay satria tena mikorotana mihitsy ilay système dia miala amin'izay ilay système miazona ny tany io fa mihoatra ny fefy dia mampamay anazy dia mahatonga anazy mitezaka sy ny karazany voalaza iny ina dao ny antony zany fa ty lasa miantona oatra ny fandina miantony iny izy tenareo mahita olona mipetraka ao anatin'ny fandina miantony asina taty zany le fandina dia ao ambony io no matory dia misy manozogozona am'izay izy dia zay hoe fandina miantona le tsy misy équilibre ratsony fa afaka avezivezy zay tsy mampivezivezy anazy io azonareo ve zany tsisy équilibre ratsony izy tsisy mitazona azy tsony dia miepaepaeo izy zay zaka mahazo ny taninareo dia vokatan'izay reo any mahatonga ny olona marary aloha sy ny aretina masina sy ny karazany miseoseo io ary mbola tsy ravina mafy lavitra tena mbola tsy ravina mafy lavitra inariny zaka mitranga hony amin'izany ilety zany fa mitandesatra amin'ny fahadisoy raha le tary aloha dia hoe nandika an'le fanekena mandrakizay izy nandika an'ilay Yahosoa nanohitra ny Yahosoa ary vokatry ny fanomerana ny Yahosoa dia miseho amin'ity taninareo ty zany sary zany zay tsy noho ny olona mihitsy ny manaka androany eriany telo zao tsisy mihitsy mahafinaritra be le tsy finoana aza tahita fotsiny amin'izay rehefa kelikely eo aza misy mikirapaka fa mba andraso kosa zay satria mitandresatra aminy fahadisoany etoizako le teny tamin'le fanekena marak'izay zay mitsakitsahana nampianatra Yahosoa ny torony maro ny Yahosoa ny antsoantso Yahosoa tsisy ny raharaha tsisy miaino io teny ampanareo hoe tena tsisy miaino natao teto Madagasikara ny aveniria avasateorany Yahosoa iraka n'ilay mitaingina ny soavaly fotsy dia tsisa koa fa Yahosoa zay fa tsisy miaino mitory amin'ilay filazantsara zay toriana filazantsara mandrakizay tory zay toriana amin'izao tontolo zao ilay filazantsara marina fa tsisy miaino tsisy ny raharaha nambanina le teny ny any ampitan-dranomasina tsy miraharaha ny any ake tsy miraharaha nga ny ampitan-dranomasina zany miraharaha ny teny tsy miraharaha izany aminazy tsy miexiste zay tenen'ny elaela tsisy miexiste tsisy marina tsisy mitombo ary raha sendra misy ariny a dia enjeny izy menakavo takany izy nday no nafantatrany izy takany hoe zareo rehefa mahay an'izany talohan'ny fotoana nefa neny tamin'ny teny an'ireny ny omemeheza nambanibanina rehefa teny misy azao dia zao misy eo aminareo taka zao nambanibanina daholo ny teniny ely nefa ny ankehitriny le teniny ely rehefa miseho ndray dia ry zareo re milaza fehry izy nefa nahay io
efa analizy natao efatrano ela hoy zany. Tena mety be ataovy an'izany fa tsy olana mihitsy io. Tsisy hiditra lalina am'izay tenenareo efa hainareo na tsy hainareo fa mety atsika ny fahaizanareo anio hatrany farany. Fa rehefa tapitra am'izay ny fanazavanareo efa teny hoe ho an'izay me miantso an'ely any antso ely any. Fa rehefa tsy me miantso an'ely any izy midianao dia andraso ny fahoriana fa manely anao sy mbola anjoanao ary potraka izy ka tsy tafarina intso. Zay le hoe tsy maintsy potraka tany ary tsy maintsy ho rava. Tena ho rava izy ary tena mandeha amin'ny faravara fa velohan'ny faravara ndray koa zay le fahasivana be zany trano eo dia hiditra indray aloha Yahosoa satria zay le ho avy Yahosoa ka mialohan'ilay aveny Yahosoa ndray rehefa dia tsy ho tena mipotraka ny tany tsy ho tafarina intsony dia iny le hoe tsy maintsy mbola mandeha aloha loza ritarita io zay fa io no mamarana anazy. Zany hoe loza aloha mandeha am'izao dia misy ny fiafarany loza ao amin'ilay apokalypsa 16 tantaraiko anareo dia tonga dia mandeha ny fampiakarana ny odikely amin'ny loza mandeha ny efa rasa ny odikely makany an-danitra ny lanitra dia mandeha ny fampahoriana ny bibidia sy miaraka amin'ny eto amin'ity tany ity dia ny odikely Yahosoa le miara-misakafo amin'ny Yahosoa ny amin'ny lanitra ny lanitra amin'iny dia tapy dia zay dia midina amin'izay Yahosoa miaraka amin'ny Elia miaraka amin'ny odikely zay voafidy fampirahara daholo io fa tsisy vehivavy ao mety misy any fa zay tia Yahosoa loatra ny frantsisa noara andininy fa raika amby roapolo am'izay ary am'izany dia any an-danitra no mamariny avy any an-tokony lanitra. Ao anatin'izany fotoana zany mandeha ny fampidinana an'ilay miaramila ny lanitra ambony riady devondray teneniko io lanitra ambonynareo ary mety désastre ka zareo mipetraka ao amin'ny astro ambony eo zay no mahatonga ny atao hoe astrologie. Nareo astrologie reo zany no fandray amin'ireo devoly reo dia ireo extraterrestre grand gris petit gris mitarika ny bibilava mialarana none sy mitarika miaraka aminy dia misy an'izany tokoa ary ireo no atao hoe l'armée des astres ary ny lehibe zareo le hoe lone any ranomasinay dia leviatana no any fa mifandray amin'ny lone zay atao hoe dragon zay daholo ry zareo zay dia tonga zany rehefa nivody varavarany lanitra ny lanitra dia nivoaka Yahosoa zay le hoe misy varavarana nivody dia nivoaka Yahosoa dia nandrodana amin'reto devoly reto afa le narodana tao amin'ny lanitra ny lanitra iny tany amin'ny andro ny jaune nanaovana an'iny tsy nisy toerana ao anazy tsony tany araka ny tamin'ny vanandro ny jaune ary jaune nahita nandro anany zareo. Zany hoe nandro anany devoly tany amin'ny lanitra dia tany amin'ny taona 95 tany hoany iny sary iny fandroanany devoly ary nametrahany Yahosoa tamin'ny fomba ofisialy fa andriamanitra ihany koa fananitsiny izy. Zay ny bokin'ny apokalypsy iny fandroanany devoly tsy vaniny ary jaona no mientina tany hijery azany sary zany dia iny zany fandroanany devoly miala tao amin'ny lanitra ny lanitra dia nilatsaka tetỳ ambony eo ambony lohan'ny olombelona indray izy io le atao hoe lanitra indray lanitra eo ambony lohanareo zany ny lanitra zany dia mifarany eo amin'ny jadona kely dia aorianany jadona kely dia misy jadona be dia io jadona kely sy jadona be le tena tsy azo andianana mihitsy nefa tsy Yahosoa rery azonareo ve dia aorianany jadona be mba misy an'zareo misy moa Melkizedeka ao zareo Melkizedeka zany no mipetraka ao dia zay vao misy ny aorianan'izay vao misy ny lay planeta fito no manodidina ny vavahadin'ny lanitra ny lanitra mba tadidinareo dia zay vao miditra eo vavahadin'ny lanitra ny lanitra zay ny sary mandeha miakatrano
Ka zareo zany midina ty ambany jadona, efa tenefa ty ambany jadona kely. Rehefa voaky izy zany dia ty ambany jadona kely. Saingy io jadona kely io mbola tsy azo ipetrahan'ny zareo satria mamay be ao. Amin'ilay hoe le famoronana zany na avy any amin'ny dada Iavana tuba be anankiroa, le nataoko aminareo hoe polisy somay ao aminareo amin'ny famoronana. Dia nandefasana le gazy morisy dia miodikodina amin'izay le atmosfera tsy atmosfera miodikodina satria misy an'ilay hoe ataoko sary mba nareo zay tsy rehefa nataoko sary zany izy io tafampianarana. Atao micro anakay io hoe za Valérie eto aty hoe dia amizay nareo mahazo sary tsara sa hoe tsy mety. Aiza izy ry Valérie ôry Valérie micro ve dia tsy existe eo amin'ny Dawa izy hoe misy an'ity tiotiny le tuba zany fa tuba azy mihitsy izy io. Ary izy ity zany lazay olombelo hoe trou-noir io rehefa tazana fa ngeza be ty any ambony any. Ary mitazana olombelo io efa takany halevena stylo zany io ao amin'ny olombelo amin'ny tazana. Fa raha any ambony any io dia ohatrany vatatrano ngeza be anankiray dizy tsy haiko zany. Raha hoe barika anay zany dia ohatra hoe kely le barika fa tena ngeza be zay io miainga avy any amin'ny lalina be any ambony be any miainga avy ao ambanin'ny any ambanin'ny vavahady lantilanty any ma tsy miainga izy io any amin'ny Davaiavana ao amin'ny lantilanty tsisy anio fa ny Davaiavana hafa mihitsy ny Davaiavana ny famoronana any hafa mihitsy. Tsy mitovy ny namorona Davaiavana lantilanty misy anazy sy le ety amin'ny taninareo ety fa le ety manjaka namboarina fotsiny fa ny hoe le tatan'ety misy an'izao misy an'izao fa ny amin'ny lantilanty any tena hafa mihitsy création lantilanty any. Zany fa tonga anaty tsy nazavaina ao anatin'ny bokinareo ety satria hafa ny création any fa ny taninareo no namboarina amin'ny teny hoe misy an'izao. Dia zay mahatonga eo anatin'ny baibolinareo satria zay le anareo fa ny aminay any hafa mihitsy le izy. Dia avy teo midina amin'izay zany iny miainga avy eo amin'ny izy moa miainga avy eo amin'ny le planeta iny zany manomboka midina amin'izay izy manomboka eo. Le planeta ao vavahady lantilanta iny azonareo miainga amin'izay izy avy any dia mamakivaky an'iny jadona rehetrarehetra iny. Zany hoe tena misy domaine tsy azo idirana mihitsy ny any ambony any fa na ny devoly raha tsy mahazo mihitsy eo fa raha vao midikidika eo tany aman-janona atady dia tena misy mihitsy ny seu désintégré ozy nareo ary ely manana fahefananao an'izany. Dia midina dia tena ngeza be iny zany eny lehibe lanitra ambony ngeza eny fa tsy efanetrety dia midina avy any le teo be anankiray ngeda dia ndray kely zay no atao zareo hoe polisy somay ozy nareo fa force avy any amin'ny Davaiavana izy. Dia rehefa mifandray hoe to zavatra rehetra zany miara-midina dia misy attraction amin'ireo misy attraction fizika mahay an'izay azay zany eo angalan'io ngeza tahaka io fa système mafy io système io dia andefasan'ny Davaiavana gazy monisy. Dia i gazy monisy io monisy io MONI2SE zay le fanantona ny monisy MONI2SE
MONI de Jésus. Io gaz monisy io a io no alefa mandeha eny dia rehefa tafidy ao anatin'io zone io le gaz monisy a dia miodina izy dia iny fiodinana iny a no mahatonga le hoe lasa ohatrany hoe spirale lany zavatra amin'ny forona eo satria le gaz maheno le force amin'ny anankiroa ity dia mamorona ny planeta maro samihafa. Zay lavitra nyity lasa planeta, zay akaiky an'ity foatra ty lasa masoandro ty tanàna io satria mbola mirehitra eo ny hafanan'ity zavatra ty a. Zay akaiky an'ity zany dia mirehitra mihitsy io dia hitazonareo mirehitra io zay akaiky azy rehetra rehetra zany dia mamay dia afaka mikisaka reo hoe araka azy farahany. Fa raha mbola tapitra ty zany ny hafanana io mbola fandray ty mamay be ty dia mamay foana io ka io hafanana ny kitana io tsy avy any amin'ny kitana io fa avy any amin'ity zavatra ty io. Fa diso be io olombelona miteny hoe mamay be ny kitany kirazy tsy mikitana mamay fa ny force ny azony amin'ity ny mamay io. Mba hitretinareo zany inona zavatra anatin'ity raha ny kitana ny mahazo force avy aminy ary zany toana hoe natonga daday ava hoe ny tanana no miazona ny zava-detra satria ity avy any aminy. Ity tuba be ty avy any aminy zany izy manome ny force ao anatin'ity force ny dada Yava créateur mpamorona. Dia raha mandeha zany ny force ny dada Yava dia miforona ny raha io daholo ny zava-detra dia miakina aminy io zany ka rehefa ombotany zany ny hevy miareny jeradolo io rehetra io. Tsy haiko nazy eo tsy azonareo zay hoe tanako no miazona rehetra io sy dada Yava satria rehefa amorony azy oka zany nareo sao sambarabe nafantatra amin'ny famorona fa omeko anareo zany mbo faralanareo fa mahafinaritra nameno zany sa tsy tianareo iraha io zao manao sary mahafinaritra be dia ataovy loko menamena ohatra hoe le gaz monisy na maitsomaitso dia atsofoka eo dia miodina lasa manao toroby ohatran'izao zany dia eo anatin'izy miodina iny a no miforona daholo ny karazana planeta sy masoandro sy kitana zany. Masoandro mo kely masoandro aty ambany iny hafa mihitsy iny fa misy soleil be lehibe any ambony any. Ny soleil zany dia tsy dia mamaino ny kitana fa ny kitana tena mbola mamay satria ny antony a any ambony be any mamay be a fa ny aty ambany aty efa malefaka kely io masoandro nareo malefaka io fa any ambony any tsy lefy iainana ny eo ambany zany jadona kely zany ka azo iainana zany fa na ny devoly ka mahay miaina eo fa ny devoly latsaka ty ny any ambany be any mbola any ambany ny jadona kely fa tsy azo iainana eo anelan'io jadona kely sy nety ambany aty io fa manakaikaiky io tsy azo iainana io fa midina aty ambany aty izy azonareo dia rehefa midina izy a dia eo zareo vao mamorona planeta koa reo le tsy vanoma miamorona planeta mba angalaro ny tahaka io système dada Yava dia mba mamorona ao anazy koa izy fa planeta ihany ny vitany fa tsy mamorona masoandro izy fa ny planeta dia atao manakaikaiky ny azavany eny satria izy koa mba mila fahazavana velona nena e tsisy lina ainy kanefa na dia zany ara ny forceny a izy efa vozona ny tsy maintsy miady amin'ny dada Yava tsy izay momba ny dada Yava izy io manao ny adalany na fantany fahoresim-potika izy dia manao ny foniny izy ka mieritrereta tsara na ny fitenany tsy fakatoavana tety io a toy amin'ny devola ianao devola ianao any na tsy hoany dia manotra foana izy ka rehefa ianao no manotra teny eny a tsy avy any amin'ny aosa efa mitovy klasy amin'ny devola ianao ary io manao an'izany tsy ho lasa lavitra mihitsy ao amin'ny tany tsara ny dika zay dia ity moko lavitra be ty fa tsy akaiky zany lavitra be ty dia zay rehefa tonga anazy miforona miodina zany dia gaza vao tafiditra ny tety zona ty a dia miodina nefa ty be dia be a be dia be re mbo ilazako aminareo hoe takan'eo zany nateo univers aminareo fa tsy misy olombelona mahita ny fiafarany univers n'ity taninareo ty zany tsy existe zany fa ny univers nefa dia tena mifamatotra ny univers anankiroa ary ny fifamatorany univers ndray da misy resaka momba univers efa hitanareo zay ny fiforonana tany a sy ny fiforonany zavatra ny ambony any
Dia arakaraka zany hoe itsekeran'ireo constellation sy ny galaxie. Ny fitambaran'ny constellation na hoe galaxie, ny constellation dia vondrona tany kitana maro samihafa dia misy volovolony. Dia atao hoe constellation zay, toy ny constellation d'Andromède zao eo ambony eo. Miala 2,5 millions années-lumière miala amin'ny tany. Io ambony taza-maso io. Dia ny fitambaran'ny constellation zay no mamorona hoe galaxie. Ozy nareo olombelona, nareo namorona zany fa tsy zany eny aminay any fa averiko amin'ny teninareo izy. Nareo namorona zany teny zany. Fa manananarana hafa mihitsy ny any amin'ny lanitra zany rehefa etsina amin'ireny. Fa nareo olombelona zany ny manao an'ilay mpanango dia mba mahitany hoe ry misy an'izao e. Ka ny mpanango tena mifandray ny extraterrestre dia mba mamoronmorona anarana eo zareo. Atrefa mazava no? Dia ny galaxie, ny fitambaran'ny galaxie amin'izay no mamorona hoe univers. Anefa ngeda be zany. Ny constellation maromaro no atao hoe galaxie. Dia ny galaxie maromaro no mamorona ny hoe univers. Dia io no atao hoe univers an-taninareo. Mazava hoe tena ity zany hoe tsy mazava. Dia rehefa feno ny zavatra anatin'ny univers anankiray, be dia be zany izy zao dia atao univers. Izy olombelona univers an-tany izy olombelona. Fa tsy hitanareo fiafarany univers an-taninareo. Fa za mahita hoe atsy ny fiafarany. Fa tsy hitanareo zany na andeha inona nareo na tetezinareo inona, tsy mety ho hita zany. Fa zay ny raha eo soa mitety l'univers ihany no mitety ny farany univers. Ary ny qualité ny univers reo tsy mitovy mihitsy fa samy manana ny famanana ny asiny izy olombelona. Samy manana ny anitra ao anazy. Tsy mitovy ny qualité ny univers, samy manana ny azy. Exemple azonareo zao nampianariko hoe misy univers vato. Vato daholo eo ary miteny ary miresaka ary mandeha. Maniko fa vato. Mahafinaritra be, vato mahafinaritra be ny poziny. Fa tsy ohatran'ny vato nareo ety an-tanina io, fa vato miteny ary miresaka. Univers na vato. Any ambany taninareo any zao rehefa mifarana any ambany be any, tsy tanitra amin'ny univers an-taninareo ity. Raha midina io dia misy univers hafa indray any ambany taninareo any. Any amin'ny gauche-nareo misy, any amin'ny droite-nareo misy. Ity taninareo ity. Tsy mba anankiray fa maromaro univers mitambatambatra. Raisitsika eo ohatran'ny hoe ity zany univers an-tanareo dia misy koato, dia misy koato, fa univers anankiray rehetra. Zany azakonareo hoe venana be ilay olombelona mba miseho zesta maina hoe na nisy ny univers ary zay fa anankiray. Nefa ny univers zany izy akoa mavoisa an'izany. Tsy misy mavoisa ny univers fa tsy dada iavasy eo soa. Dia io univers io rehefa mitambatra dia ohatran'ny tady zay, ohatran'ny tady arato ilay izy. Ohatran'ny arato zay ny fitambaran'ny univers anankiray. Dia rehefa potehina zany ny tanareo potehina ny lanitra, dia io tady io ny vahana dia potehina. No tsy hainareo olombelona zany sady tsy hainy manam-pahaizana zany. Fandefamina be tsy izy hoe alilo aminao ty manakeny nampianao miseho maina. Mahafinaritra anahy mihitsy resaka nareo miseho maina reto. Tsy izy zany reny. Tena soa tena. 22, 10. Ori Valérie, 22. Ohatran'ny tsy mandety amin'ny 1, 2, 3. Tsy mandety Valérie fa soloy hafa. Zay Valérie Batsily Tatsoniny. Tena marary be ny raha ty zay micro-tsika.
Lawa. Zay. Ianao samy fizika mihitsy raha tsy diso tena mety tsara. Tena mety tsara mianatra tsara momba ny tontolo any ambony any nareo tena izy. Anareo fizisianareo mihitsy tena manahirana fa mampiseho mahazavana mihitsy aminareo. Magnifique nareo. Nareo milaza fa anankiray ihany ny univers. Fa zay kosa milaza fa be dia be ny univers. Le aveugle zany le nalefa nareo dia tsy mahatakatra fa tsy hoe million année lumière, 1 milliard année lumière mba hitany any tsy diso. Zay vaovao fara zay. Fa tsy hitanareo nefa ny ambony be any satria ny kintana akaiky indrindra ny firy lumière fa le kintana farany akaiky indrindra atsika. Internet zao dia 5 millions de 5 millions année lumière. Dia ny kintana akaiky indrindra zay 4 milliards année lumière. 4 milliards année lumière fa tsy tadidiko tsony e. Na 4 année lumière ve? Azako hoe. Non satria zay zany mety ambany mety planeta kely ka mazandy esany zany. Satria ny Andromède any 2,5 millions année lumière. 2,5 millions année lumière. Fa mety le planeta raha mahiresana tamreo mety le planeta aty ambany be atika ty zany tsy hoe volana fa levany ambony be any le mety 4 année lumière. Fa raha tena kintana eo mamay be vao teneniko taminareo teo. Ary ny solaire any ambany indrindra ny solaire nareo nefa ny solaire mbola ambony zany 2,5 millions de lumière zany. Lavitra ny solaire io. Lavitra. Avelatsika nareo e. Fa eo amin'le hoe lanitra ao aorina. Raha nareo fizisianina zao dia tsy maina zany nareo. Aminareo tsy olona mavinonavina ny lanitra. Fa izay koa zao tena hoe ianao zany tsy mipetraka zay takosiny eto fa mipetraka fizisiaina. Dia nareo tsy mino hoe miorona ny lanitra satria tsy hitanareo mihitsy ny fiafarany lanitra hoe na miakatra tsy hitanareo, na makary tsy hitanareo, makary tsy hitanareo, makany tsy hitanareo, miary tsy hitanareo, midina any koa mbola tsy hitanareo. Fa zay moa marina mihitsy zany. Nareo laza fa tsisy daholo zany. Diso zay tempo zay sa maro zay tempo zay? Marina zany. Raha siansa zany no anontanina ny atao hoe univers zany dia hoe zavatra tsisy limitiny zany e amin'ny siansa. Fa dia zavatra hitahitratra io dia univers avokoa. Nahita amin'ny maso zany tsy tamin'ny maso zany naizana zany rehefa hoe iainana environnement no filaza hoe environnement manodidina ny rehetrarehetra dia univers avokoa. Dia amin'ny siansa anankiray ihany ny univers fa tsy hoe misy univers be be. Fa raha misy zany hoe univers anankiray ka misy anankiray a dia mety tsy ratsy ary izay mety avy amin'ny siansa mety tsy atsorana hoe mety tsy univers tsy no filaza mety mety ho hafa indray zavatra sady tsikanareo. Ianao zao nahita rehefa tonga television tena misy am'zay mihitsy fa raha tany velany tany tsy nahita koa. Tena tsy nahay azany mihitsy hoe misy maromaro zany univers anankiray ihany fantatra hatramin'izay. Zay na tonga le teny anso hoe aralala dia lasa nakany amin'ny firimoromona mafy satria mivahana le tady miazona anaty lanitrinareo io. Raha ohatra ny famahy io natao mafy be satria ilay taninareo misy miazona anazy anankiroa tena miazona an'io. Ndray le système an'le trou noir ozy nareo fa tiva moa izy any amin'ny anaty ambony eo mbola misy terme filaza anazy fa iny tsy atoranareo fa lasa ianaranareo zeny dia tsy tianay. Fa iny zany anankiray miazona iny mifandray amin'ny miaosoa avy any miaosoa iny le tiva le tene. Dia ny anankiray koa mifandray amin'ity système ho amin'ny tany mihitsy izy a. Ilay rideau be mifandray amin'ny univers hafa ary.
dia io zany le ho tapahana ka tahaka ny tady be mihitsy izy io raha atao olombelona zany fa tsy tady fa mbola zaka fa maty zao zany e fampitipititra be mihitsy nya dia lava be mihitsy ranomaso mijery mihitsy sisy mahita an'io indray nareo fa ny maso avy any amin'ny osoary eo ny mahita nanamboarana an'io fa tena misy io sary io dia rehefa vahana mihitsy io tady io atao hoe tady zany aminareo fa zay nezandreo anazy fa tsy tady fa taroka krosy izy hoa krosy fampitipititra be mihitsy toy hoe randana zay nga mandity avana toy hoe zaka mirandana fa tsy mirandana fa mifampititra fotsy izy ary mafy be mihitsy dia raha io ny vahana dia zay rehefa tonga ny tanareo amin'ny anakire mikipilipily am'izay ny taninareo tahaka ny zavatra ohatry am'izao anisan'ny sananakireo hoe tahaka ny famina miantona ny anakire teo zao le système eto amin'ny tanany le forsa miazona nefa niano voka tsy le mamay loatra dia nanaovako sany reo tamin'maly hoe asio baloma eo amin'ny azo ka famay ny baloma iny fa mihevaeva am'izay tatan'le forsa eo amin'ny hafanany dia manoatra an'izao dia mifiketsika ny tahokazo kely manoatra an'izao dia zay samarina le ara zay ny sary ampilevevan-taninareo ny faharo rehefa vany eo so am'izay ty sisiny anakiroa ty fa sisiny anakiroa moa zany ny filazana azy fa boriborota an'izao le izy fa da zay hoe sisiny any efa tazana dia sisiny rehefa vany zany ny sisiny lava be iny fa lava le iny ohatra ny fatorana anakiroa izy io dia mampamatotra ny univers anankiray atsy amin'ilany sy universny taninareo dia vahana ny ilany atsy dia vahana ny ilany atsy fa anakiroa indray le sary mamatotra anazy anakiroa fa zay ny azo ty taninareo ty io sisiny anakiroa no mifandray amin'ny hafa nivilany any dia rehefa io no vahana zany io zavatra io fa lava be sady ngezy io va dia manomboka miepaepotra am'izay ny taninareo ny ao anatin'ny tanareo poka ny tanareo re amin'ny univers reo mihitsy miara-manoatra an'izao dia zay reo tonga hoe ikorotana daony any ambony eky rehetra any zay ino moa tonga nazy mikorotana satria ohatra hoe mibarabara ny tanareo sy l'universnareo mihitsy no mibarabara tsy voatra satria ilay tube nareo miaraka amin'ny système n'univers nareo le tube be ka le tube zany asa ivilavila ao anatiny koa zany ny sary fa saingy tsisy tamaso zany a fa misy daholo dia mazava azy zany fa efa tsisy tavila tsony le kolonina be nampianariko anareo fa asa mivilana ray izy dia manaona moa zany pozy rehefa mivilana ray satria naharaka ny forme le univers nareo izy le rava le sisiny any zay tsisy mahay fa lefa misy mihitsy zany dia normal am'zay a mikorotana ny tanareo ke ny biby foana ny mahena io efa misy io ary tena milaza aminareo a efa akaiky ny tany efa nyravany any ambony any zany natongareo devoleo korosika avy any satria ravany any ambony any ny ravana voalohany tany a akoatra ny devoly dia io zavatra io ny ravany zany hoe efa hita devoly fo ravany daday avany tany dia tsisy petrahana tsoe satria raha ny any ambony zany jerevany dia mipoka ho azy ny any satria nisan'ny miazona an'le planeta sy ny kitana any ambony any anisan'ny miazona an'ireo io zavatra napetraky daday avay io le tady miazona ny univers famatotra any ambony any ka raha vao va io satria mifandray amin'io daholo ny zava-rehetra averiko kely no sany raha namboatra ny univers nareo ty zany a aveo no mamaly any lefa aveo fa misy fantena petraky any raha hoe mbola le scientifique zany le mahay be ty univers ny tany zay hoe samy hafa namoronina ny zava-jery fa ny taninareo dia zay ty tany ty raha ny tany a eny ny zavatra hafany mbola misy hafa koa any hafa koa namoronana anazy tsy mitovy amin'ny taninareo daholo fa système hafa koa zay no mampahay daday avany ao tsy mety aminazy mety isy itovy any any a fa tsy voately dia ity univers nareo ty zany a efa spécial andefasana le tube anareo iny dia miara miraikitra amin'iny izy zany dia iny ny équilibrage na le tube l'équilibre amin'ity univers nareo ty a rehetrarehetra momba mamorony ny zavaboary eto a dia miakina ny univers io zay misy an'io tady mitazona io raha vao mivana ny tady io dia va daholo ny système nanaovana anazy dia korotana daholo automatique am'izay ny zavatra ambony eo a dia mipoka
zay ny zava-misy. Ary zay no mahatonga ny hoe potika ny any ambony any. Raha ny tena sotramasina hoe misy varavarana mivory ka nivoaka Yehosoa dia nandrava ny sisiny tary amin'ny ilany sinany amin'ny univeranareo izy. Dia rehefa nivany ny sisiny dia po-14 zay tandrifin'iny mirava iny no Yehosoa mamono. Yehosoa zany aniraka miaramila za tsy hoe izy ny miaramila fa haiko tsara le miaramila ny rany tena fantatro tsara mihitsy. Dia zay no mahatonga ny hoe mirendrina eny ambony any dia tsisy toerana ipetrahana tsy vaniny eo dia vory Satana dia tsy maintsy midina izy. Ary ny farany ovahany Yehosoa dia eto amin'ny tandrifiny tany. Raha dia zay no mahatonga hoe midina zareo dia tsy azo ipetrahana satria tsisy zato ipetrahana intsony any ambony any fa tena rava mihitsy. Yehosoa na sisa mitazona an'ity taninareo ty amin'izao tsika miteny zao. Tena izy reny. Fa ny mpamany io tany io univeranareo io efa akaiky ny lohanareo olombelona eo zany sary teneniko zao. Miady ely aho fotsiny namita iraka farany izy. Dia zay. Efa miady ny famitana ny asa rehetra. Dia raha midina amin'izao zany reo mpamary io, reo mpamany univerareo dia midina amin'ny taninareo amin'izay ny zava-detra. Saingy mbola misy le fanjakanareo fotoana tsy maintsy mbola besana. Hitanareo zay hoe tena raha amin'ny Yehosoa zany raha olombelona dia tsy maintsy mikajikajy ny zava-misy Yehosoa. Leletsika hoe mba hiresaka momba ny amin'ny Yehosoa sy ny iraka ataony Yehosoa hoe tsy moramora manao an'ity sary ity. Raha nisitraka Yehosoa zany dia hoe mandrava izy nefa ny noho ny afangatany iny dia manao mihitsy izy. Fa misy zavatra an'izao ohatra ny arozinareo mbola tsy tafiditra tsara ny fitan-dranomasina zao fa ny famana zany aingana dia aingana reny. Fa raha miara-minahitra mantsy le ombany tany sy ny fandravana ny sisiny reny miara-minahitra reo satria fandray reo satria univera iray mitambatra nanaovana an'ireo dia système mitambatra mampiazona an'ireo ka raha voarava indray dia miara-potika deo izy rehetra. Raha vana ary olita dia ataontsika hoe rava daholo ny any dia tany mirehetra daholo ny zava-drehetra. Ary raha vao mirava io dia ny faharavan'ireo ange no mahatonga le système korotana e. Akoatra ny devoly izay mandefa frekansy dia naorana korotana ny taninareo ty. Rehefa midina avy any devoly dia frekansina devoly ny tafiditra eto dia io mahatonga anareo marary ny olombelona satria tafiditra frekansina devoly. Ny fikorotany avy eo mampidina devoly dia vao maika mipoaka ny zavatra eny ambony dia hitanareo amin'izay hoe miara-misaboritaka. Rehefa tafidina ny devoly dia anakotana anareo olombelona koa izy. Ary rehefa ny devoly dia tsy maintsy ely any ataony. Natria fantany fa ely any no reprezenteny Yehosoa ka rehefa tsy faly avy any izy tsy maintsy ely any enjehany. Nefa ny ely any mbola irahan'ny Yehosoa. Dada Iavany efa miteny ary ataovy naturel foana. Eo alohantsika zany. Inona ny dikan'izay teny Yehosoa dada Iavany hoe ataovy naturel ny zava-drehetra. Nareo mahasarotra ilay sary na tena mahita ny plasin'ny Yehosoa tena mamparery-tenana mihitsy ny Yehosoa fa zay tsy maintsy atao ny asany. Fa haiko mihitsy le plasy dia mba ampianariko an'io zao le problème. Rehefa nivadika zany ny devoly raha dada Iavany mamono areo dia maty reo. Fa noho ny amin'izy ny defehan'ny Yehosoa mihitsy raha defehan'ny dada Iavany nahitany hoe mpiteny tany io moa tena tsy zakan'ny Yehosoa mihitsy io tany io hoe tena zatra kely britika be dia atao ohatran'io na tena farantsisiny. Nareo zany tena hoe vendana indrindra amin'ity zavaboary ity hoe ty zatra kely britika ity hoe dia mbola vitan'ireo Jovan'ireo mbola naovana kasiparana. Sady nareo nefa ny faratampony tia Yehosoa be iny tamin'ny zavaboary amin'ity univera ity tena précieux be nareo. Na zareo zany ampiakarina ile akaiky eo nefa miakatra any natao mipetraka eo akaiky eo mihitsy nareo. Ary tena sarobidy taminy. Dia tezitra be Yehosoa noho le fanahy fanomaniny izay andeha aty aminareo aty satria tsy nanapo ianao zavatra ohatran'izany ny Jovan'ireo. Satria manome malalaka safidy dada Iavany efa fanao mihitsy izy zavatra zay. Ka nandeha taty amin'ny tany dia nanapotika anareo nefa napotika ianareo olombelona rava nalahelo be Yehosoa. Nefa nisy tena défi mihitsy
mahatonga anao amin'io zany devoly dia tena midefie mihitsy izy. Ary anisan'ny vavan'ny devolina avoaka zay tsy hainareo olombelona dia izao. Any amin'ny lanitry lanitra no mahery zany Andriamanitra zany, fa raha etỳ an-tany tsy mahery na avoaka an'izareo zany vary zany. Ary tena natezitra ny dada Iavana mihitsy izay sary anankiray izay. Hoe mahery eo ambony eo reo raha midina aty reo tsy mahery. Zany ake natonga nasamy tamin'ny Iosuay, ary namoron'ny Iosuay mihitsy, hainany Iosuay, hainy tsara mihitsy ny hoe io Iosuay tombo io. Zareo zany tsy mijery araka ny maso mijery ohatran'izao, fa mijery an'ilay force ao anaty. Fa raha olona mantsy ngita dia olona takan'io le. Fa zareo rehefa mijery dia hazavana ny jereny. Taza taon'ny Iosuay ny hazavana reo nanatany amin'ny lanitry fantany hoe Iosuay io fa hodina olombelona. Ary fantany tsara fa tsy nifoatran'ny Iosuay ray amanontolo io tombo io. Fa zay natonga azy modina andinika fa hoana izy ity. Fa fantany hoe Iosuay noho ny amin'ny zahatra ao am-pelantanan'ny Iosuay hainy tsara fa nalainy fanahy ihany ary mbola nidirany foana. Ary zay natonga hoe any ambony any reo matanjaka fa raha ty reo tsy matanjaka. Nefa ny efa nazaveko anareo hoe Iosuay tsy afaka mitondra le rehetra momba anazy fa mipoaka ny planetanareo raha vao zany rehetra ty. Rehefitrefitra daholo ny planetanareo dia ina moa zany no vita ty re zany. Azonareo ve tiako tenena? Zay. Ka raha ohatran'izany ka nivadika amin'izay nareo olombelona dia hita mihitsy hoe tena definy nataon'ilay devoly hoe tsy matahotra anareo mihitsy. Satria rehefa avy nivadika tamin'ny dada Iavana, tsy eo tokony hipetraka ve raha ohatra dia efa voaroaka tamin'iny na midina any ambany any. Efa tokony hipetraka re. Fa tena mbola nidinany any le sarobidy indrindra tamin'ny dada Iavana sy Iosuay. Vonoiny nareo olombelona Iosuay moa tena tianareo. Io le ohabolana toko fahavalo hoe kilalao Iosuay nareo ary mahafinaritra anazy mihitsy ny tany. Ohabolana toko fahavalo dia fafiry hoe firy ohabolana mity tamaty marina zay fafiry Iosuay tany. Hoe nahafinaritra anazy mandrakariva zanak'olombelona ary nahafinaritra anazy ny tany. Tena farany teny zany. Rehefa potika dia hoe tena midefy mihitsy ny reto devoly reto. Dia zay natonga ny dada Iavana rehefa nangataka Iosuay ity zareo tena ity olona no mpiteny. Dia rehefa midiny ity zany jerana dia tena tsy maintsy manaraka olona ary midefy devoly amin'ny alalan'ny olona. Tsy haiko nazonareo amin'izay hoe devoly dia tena devoly fa olona natao midefy anazy. Dia tena nidiny Iosuay naka-pozina olona nidefy anazy fa tsy fantany. Ny fahafatesana no mpiteny Iosuay midefy anazy fa tsy hitany. Satria zareo tompony fahafatesana. Vonoiny zareo ny olona tamin'ny nanomboka nanota dia tompony fahafatesana ny devoly anazy ny fahafatesana zany. Nidirany Iosuay satria io no tena nana ny oerina fahafatesana io. Ary tena ny rehareta amin'io izy. Dia atao hoe ny tambiny ota dia fahafatesana. Dia tsy vanireo fiaresana tamin'izany. Mpamono olona mantsika. Ary namono ny namany, namono olona, mpamono olona izy. Ateo hoe azonareo sa tsy azonareo? Dia nidiny Iosuay ny defy anazy. Tsy ny defy amin'ny alalan'ny force Andriamanitra azy, fa ny defy anazy amin'ny alalan'ny force maha-olona, olona midina ny tena. Fa tao anatin'ny Iosuay kosany tsy ny iray manontolo Andriamanitra anazy mety ny tety, fa zay nilaina na amin'ny tanany azy. Zay natonga ny hoe vitan'ilay tsy vanireo nakafanahy sy ny karazany batabatana azy na dia nakaritry nakariza tia. Tena mipetraka olona Iosuay na dia atao aminazy ary amin'ny force. Ary naiky ho fady ary izy na dia atao aminazy ary amin'ny force mba hanjavanina n'ilay fahafatesana. Fa tsy takatry ny devoly zany. Zany hoe izany sahatsany dia midika hoe taky ny dada Iavana foana rehefa nokoba ety mandehana anaty velona. Tsy haiko nazareo zay na tsy azonareo. Fa tsy haiko dia marerebe hoe maketsy maka misy mihitsy zany amin'ny fotoana izay lalana azy. Fa ny dada Iavana mandehana anaty velona. Ary hita taon'ny Iosuay zay sara zay. Araka ny tantareko taminareo mihitsy le tamin'iny hoe reo anjery reo le natany amin'ny fanafitsarana zay niara-midina tamin'ny Iosuay anaketeny e. Esprit de justice zany sy reo ange reo
efa niara menimenina tamin'ny Yehosoa mihitsy hoe tsy mety kotsany ety Yehosoa e. Fa maninona raha ampiasaina amin'ny fahefana ary teny efa naika nisy nanao mihitsy fa le namohan'ny Yehosoa anjotana teny zao hoe raha vao mikititra nareo dia tsy mba isan'izay zava-boahary izy moa nietsika tso vao menao zany. Ary tena mibloquen'ny Yehosoa daholo ny force rehetrarehetra zay meniny zay niaraka taminy hoe tsy mahazo mety fa tsy azo atao. Fa raha anao io nareo izy dia inona zany ny antony nandehanako ety satria tsisy nalala hoe handrava le fahafatesana hoe planan'ny Yehosoa satria hitsangana maty izy amin'ny olona daholo anaovana an'izany. Jereo ange le sain'Andriamanitra raha ohatra hoe ravana fahafatesana tokony ho boksa amin'ny fahafatesana zany dia raha maty le fahafatesana dia resy ianao fa tsy zay le izy satria raha am'izay say fahafatesana anankiray ny matinao dia devoly anankiray fa ny sasany tsy matinao. Fa atahoana mandresa le fahafatesana dia rava daholo izy hita rehetra dia tsy maintsy maty Yehosoa. Ka raha nitsangana avy eo Yehosoa maty daholo raha fahafatesana rehetrarehetra fa tsy fahafatesana ray ihany maty hoe devoly ray ihany maty. Fa raha devoly ray nanaovana boksa indrely ny maty teo fa nirerena tsy maty dia voatery hamono rehetrarehetra Yehosoa nefa tsy zay le tiany Yehosoa daday avy satria hoe ataovy naturelina ny famononao. Raha vao ny devoly fa naturelina ny andravanao anazy satria namoaka valy izy hoe raha ny amin'ny lahatilahata dia mahery hoe fa raha ty hoe tsy mahery tena ratsy ane zavava zany zany ohatra nareo olombelona zany fa nataony zany dia zay no mahatonga ny hoe fomba naturelina foana ny daday avy fa hitao foana Andriamanitra ny Andriamanitra mpamorona hitao foana. Dia nidiny Yehosoa tena maty mihitsy izy ary faly be ny fahafatesana dia devoly le tazo maty hoe kely ainy menga zareo rehefa maty Yehosoa mena zareo zany dia Andriamanitra kay maty. Fa rehefa nitsangana Yehosoa fantatriny zareo hoe raha vaniery ompelan-tany zany ka tena Andriamanitra nenaka izy zany ny Yehosoa tsy misy nataraka an'izany le taretra. Zay le tena dada Yahva mandehana naturelina. Dia io dada Yahva maniraka io zany mandeha naturelina daholo ny zava-jetra. Na misy force azy ianao mission force rehefa misy lavana anazy fa rehefa mbola tsy tokony hisy eo force mandehanao foana naturelina eny. Dia ohatran'izay ny Yehosoa nampiseho ny momba anazy izy fa nareo hoe dia laza hoe nanasitrana marazy zany dia force zany fa tsy makaiza re zany satria maty any akeny olona rehefa avy raha nanome sakafo ikaraza force zany fa tsika hoe dia laza fa tokony zany ny force an'izany Andriamanitra zany zavatra ety atany re zany sady azo atao hoe kely tsy bitika zany tena mamy fa mahafinaritra mijery zany fa tsy hoe ratsy zany tsara zany fa tsy zany ny tokony force an'Andriamanitra. Fa ny force an'Andriamanitra raha tena créateur dia zatra mody be mihitsy tokony ataony ary dia zay tokoa jereo amin'izay ny heriny zay tany devoly fa tokony fahafatesana fa nidinany Yehosoa maha olona fotsiny anazy olona kely izy nidina anaiky atya dia nyvololona tsy vanonareo fa nitsangana le olona kely ary nitsangana le Andriamanitra lehibe verina mahandriamanitra amin'izay zany tena Andriamanitra fa tsisy manaka an'izany zay tontolo zao ary tsisy mahay an'izany na olombelona fa zany io laminasan'ny dada Yahva Yehosoa hoe mandeha naturelina foana. Dia tena mandeha naturelina mihitsy ny Yehosoa. Dia raha midina azy zany sary zany fa nahery ary ho sahirana raha mandeha zany io fandravany ihany koa haitsika amin'izay zany hery azy zao mihirana raha mandeha zany hery ahy mandeha milalaka reny hery ahy ka mandeha malaky be zany fandravana zany ka tsy ambony ambany ka ny taninareo aiza tso zay andianako. Zay zany ny sary misy manaraka ny laminasan'ny Yehosoa ao amin'ny hery daholo ny zavatra eto mikasika ny rehetrarehetra io. Zay natonga nantenareo hoe ny miaramila lantilanta miaraka amin'ny hery satria ireo no manao an'izany asa zany manao ny asa teneniko rehetrarehetrareo ary mandrindra an'izany en fonction nareo en fonction ny lalana andefasana ny hery dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay io sary io. Zay no mahatonga hoe mandeha ny lozy meno lalana ny feheviny hery daholo re
melolana io avy Elia io a zay no mahatonga ny Elia manao ny fanambarana hoe ty no avy aminareo mandeha ny fanambarana Elia dia mandeha am'izay ny za rehetrarehetra teneniko teo zay ny fidina le tsy vanireo avy any amely anareo a zay le hoe amavony tany izy ary tizy teo a ary le objectif-na ny Elia firo Elia iteny ty amin'ny Elia fa tsy mifahazavana tahaka nananany Yehosoa fantany tsara mihitsy zany ary tsy voleo amin'ny fomba rehetrarehetra io ho teo daholo zay etra momba azy sy mikasika anazy ary manao mihitsy le tsy vanireo zay le miditra amin'ny tena zava-dozy tsy tiaraka izy satria efa am'izany mihitsy zao lalany Elia raha Elia zany mihetsika dia misy zatra miseho foana raha Elia zay mandeha efa misy zatra miseho koa dia arakaraka ny zavatra miseho koa no ampandeha ny Elia miara-mandeha daholo zany saretin'le zany ao aloha teo sa tsy ao mazava tsara am'izay ve dia zay le ohatena nampianareo hoe tsy zany angeny mara hoe fanasitany hoe tsy any important fa tsara zany tsisy miteny ratsy zany fa ny important dia mampiseho azany force n'izany Andriamanitra marina zany tahaka zay nataon'ny Yehosoa na zany n'Andriamanitra tsisy mavitavitany ary tsisy avitany ovingovina sarotra be ny lalana leny Yehosoa fa vita mihitsy ny famonjena sy ny fanavotana tsara loatra izy ary tsy misy tsara tahaka anazy ozy misy nge olona mitsangana fa mideforme hafa daholo zay mitsangana aby any misy fa zatra film dia voa mavita olona mitsangana tsy maty zany fa zatra olona amonjy atao mitolany sa moa mihinana fanafody tsy niverina ny any rehefa aveo fa any dia da misy fanafody mampatorana mampijanona ny fonao mandritry olona maromaro fa mitsanganao rehefa aveo dia efa gagana oa fa le Yehosoa kosany a velona mandrakizay rehefa nampiakarony amin'ny lantilany ka velona miaraka aminy mandrakizay fahavelomana zay le sary teo a dia manao siansa tena am'izay hoe ty sary ty nareo zany tsy mino hoe tonga ny amin'ny faly hoe tsy misy daholo zany teneniko zany tsy miexiste zany mazavao aminandray ina na tonga ny ty morontany ty le siansa zany le hatram'izay teniko hoe tsy de mila zany afarany zany ny siansa na le any satria fa amin'ny siansa mantsy efa amina milliard d'année zany namarona azy tontolo zao tsy hoe narivotoana araky ny fakana le carbone fa hoe efa ela be dia amin'ny siansa zany ohatrany tsy possible zany hoe izy amin'ny farany zany moa ny siansa koa ny akamaroany ny scientifique saikasaika tsy mino an'izany Andriamanitra mpamoro zany fa hoe forme amin'ny lalana zavatra amarotsy anaty tontolo zao ka mafimaty ia dia eo amin'le hoe orohorontany sy karazany siansa no manana le appareil tiako filaza fa le marge fa hoe Richter zany hoe misy zany amatarany zareo any marge fa saika tsy dia mbola voafehy siansa loatra aloha hoe isy orohorontany hitsanga fa mazana rehefa mitranga vitany hoe zao iny dia tariny dia zao momban'iny zany hoe tsy voafehy siansa aloha zany mifehivily le resaka orohorontany dia tsy any siansa azavaina kio zany le izy hoe resaka faisadonty koa zany filazan'ny physicienne am'le resaka le ondrina maranasaperoniasa hoe misy plus moins iny fa raha adika amin'ny terme physique zany dia faisadonty no lazana azy dia faisadonty le manafana leo ambanin'ny tany eo zany dia lasa izy izy aloha tsy hainy siansa na hoe avetsiny fa hoe eo zany lo an'le mino hoe fisian'ny dieu créateur dia avy any amin'Andriamanitra mpamorony Andriamanitra Andriamanitra fa ho an'ny tsy mino zany dia hoe nisy fotsiny zavatra io dia makao amin'ny tany ka eo amin'le orohorontany sy mivotrovotra iny ohatrany tiako misy fijery siansa kely hoe raha misy zavatra ampirina amina onde zao ohatra hoe atody dia ampirina amina telefônina anankiroa fanakaiky maneranelana azy ao dia io atody io rehefa mandritra ny fotoanantsika adongona loatra zany fampiantso le telefôny reo da masaka ho azy atody io dia veza le fiso zany zay le telefônina
Fampitelefona zany le fampiantso dia mandefa le flux koa moa zay zana amin'io zany manamasaka an'ilay atody. Dia ohatr'izay koa zany masaka ny atody en fonction de fréquence. masaka io zany. Dia ohatray koa zavatra kely anankiray anatifirina amina précédente dia misy tongotra misy zao. Zay moa zany ny base ny atao hoe particule. Dualité onde particule moa fanazavan'ny scientifique anazy hoe loziko zonona onde ilay particule anankiroa misy an'le polisier miorooro zany hoe miorooro tany satria misy onde manakota aminazy. Zay mihitsy. Dia veza le onde. Io zany tsy raha siansa dia tsy hain'ny siansa zavaina zany e. Tonga dia tsy hain'ny siansa zavaina hoe aveza le onde. Fa fisian'ireo zavatra ireo fotsiny manakorotana ana système zany a. Dia lasa mikorotana dia tonga ny manorotana tonga ny mikorotana rehetrarehetra io. Ay, tsy ananan'ny siansa farana mihitsy hoe veza le onde. Tsy hainy mihitsy ilay izy. Tsy hain'ny siansa zay. Raha misy reo teo ino le boréal ino fazana azy le boréal da diso fa le teny olo aurore zay aurore de boréal aurore boréal le arika atao faritra io misy izy. Dia fantadiany siansa ihany koa fa n'existe io fa tsy hainy hoe aveza fa ondy ihany koa le izy. Meveny amin'ny taratiny masoandro rayon ohatra sy masony hainy zareo zany misy hoe misy ohatran'izao mamorona ohatran'izao fa aveza io zavatra io tsy voaforona anareo mihitsy zay tsy voavalanareo mihitsy zay teny zay tena tsy voavaly mihitsy tompo zay. Hay dia zay nefa hoe ny onde dia avy any amin'ny fréquence tsy diso maro zay ka lambda ny onde nareo raha ny formule physique lambda izy longueur d'onde ny lambda. Longueur d'onde ny lambda fréquence égale 1 sur T. Dia misy ny marche amplifié dia misy lambda amizay ny lanana rehefa avy eo. Tsy zay le zany. Zay le zany. Zany hoe le fréquence zany miaingan'le longueur d'onde nareo avy any amin'ny fréquence any ny sary rehetra. Tompo ny fréquence anefany aveza ny fréquence ny teny izy avy any amin'ny mpamorona. Zany hoe miainga ny mpamorona daholo ny zava-rehetra. Mazava zany fa tsy maninona ny siansa. Tsy mahay mihitsy zany. Tsy mahay izy fa mody miteny foana eo. Ary ny siansa mampime amin'izy ny zava-misy eo no mody hanao vahaolana. Fa tsy minikarika hoe mba mamorona ary mba mamorona fa matoa misy mamorona raha mahay izy siansa mba mamorona foana dia ina ny hainy siansa mamorona tomobile avy amin'ny zava-misy ihany. Fa tokony mamorona raha tsy misy tsy hainy siansa. Donc zany tsy maninona ny siansa. Ny siansa mantsy manazava le mécanisme na le phénomène tsaka no mazavain'ny siansa fa miaviny zany zany hoe le cause mihitsy tsy hain'ny siansa manazava an'iny. Zay satria ny zavatra ireo dia avy any amin'le mpamorona le mpamorona mamoaka fréquence. Zay dada iavady afo mandevona dikan'izany fréquence dikan'izany. Fréquence daholo dikan'izany. Ao anatin'ny énergie tsy maintsy misy fréquence. Ary ny fréquence miforona ny énergie. Zay no mahatonga hoe temps voalohany teny ary ny teny taon'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Donc Dieu est fréquence. Satria la parole est une fréquence. Raha miteny za dia fréquence io heninareo io. Zay no tonga reo teneny hoe mandehana amin'ny teny dia amin'ny teny Yahosoa dia amin'izay tenenin'ny Elia satria niavaka Yahosoa mandeha amin'ny Elia. Dia zay olo any amin'ny lanitra lanitra manaraka ny tenin'ny Elia. Dia any ny fréquence ny fanavotana anareo mandrava ny fréquence na devoly alefako amin'izay ny sary dia azonareo manino tsy nameny ny teny Elia nareo satria ny teny Elia avy any amin'ny Yahosoa fréquence ny Yahosoa manko amin'ny Elia ary ny fréquence ny Elia fréquence ny Yahosoa ary ny fréquence ny devoly efa devoly ny fréquence marava an'iny dia zay tenen'ny Yahosoa dia zay avoaka ny vavan'ny Elia satria Elia no mitondra ny teny Yahosoa. Rehefa manaraka ny teny Elia nareo dia marava ny fréquence na devoly. Dia jereo tokoa zay olona tsy manaraka ny teny Elia aiza ny afarahy miala daholo. Zany dia lasa ny devoly. Zay tsy nankatony ny teny Elia rehetra fa nanao hoe zany koa hoe tokony ilana vanina zany fa devoly daholo efa hoe ny fiarovana anareo zay efa tonga namteny hoe zany hoe miaro anareo ny teny tokony miaro anareo.
Satria ny teniko dia teny Yehosoa ary fiainana mandrakizay ny teny Yehosoa. Ka rehefa miteny Elia dia fiainana mandrakizay ho anareo satria avy any amin'ny Yehosoa iny. Ao sa tsy? Tsy mety zany no mandravana iny. Vaza ho azy zany fa le sansy mampatatsy n'inon'inona. Nefa le zava misy. Ozy nareo hoe tsy mexiste Andriamanitra fa nefa mexiste ny teniny. Izy no miteny hoe miororo ny taninareo io izy io. Ho avy mosavy io izy io. Ho avy dia rehefa mandingana io izy io. Aiza ny siansy. Satria le Andriamanitra teny tia no avy eo aminareo ary ny teniny azy zao mandeha zao. Aiza le siansy. Tsy voavala siasa mihitsy zany zany. Raha tanjaky ny Amerikana efa tokony rava tao anatin'ny ray andro na roa andro Iran. Ary ny siansy dia milaza ho ana dia potika Iran. Tsy zany daholo ny siantifika rehetra. Tsy misy raha tsirona ity. Fa rehefa tonga reny avy any latilanga ny teny tsy ravanareo zany io. Tsy raha izy io. Efa telo volana ihany zao tsika. Aiza ny siasy manona ny teninay. Tsy voavaly siasa zany, tsy voavaly siasa dia tsy voavaly siasa. Ny siasa zany hoe resaka lôjika foana no iaiana. Azay zao miteny hoe hiamafy amin'izay ny olo tany hiamafy daholo ny zavena, hiamafy ny zavatra ty tany ity. Aiza ny siasy manona an'izany. Tsy voavaly siasa mihitsy zany. Tadahorana siasa zany amin'ireny resaka hoe côte zany amin'izao le resaka momban'ny environnement sy karazana reny zany. Reny zany efa karazana hoe vahaolana momban'ny siansa. Amana ny olana ny rehetrarehetra momban'ny ty resaka planète terre ty. Le hoe c'est effet de serre. Dia mameno tany. Zao zao be lehibe ny olona masiny hafanana zao tany Inde dia tany fatin'ny Europe. Ary gaga zareo vao manomboka ve le canicule efa 49 degré 50 degré 54 degré mihitsy nahoaka an'izareo farany teo. Dia zany efa miteny hoe mbola ho avy 70 degré. Zany efa mba niteny any hoe tsy any hoe mba tsy mely aleo tsy aimeme eo. Voa siansa ianao zany mba misotro tena le sasina anazy koa zay. Aiza nareo miteny ihany. Tsy voavaly siasa zany no tena masaka. Ka le tany zao tena tsy mba ololo mangovotra tsony ny bebe fa miaina ohatra azy vao mihitsy ny taninareo. Fa maninona le taninareo miaina ohatra an'izany ny siantifika. Kanefa ny Eliana no miteny eto hoe irehitra ny taninareo. Dia reto koa fa ny taninareo fa mihepahepa ohatra an'izao amin'izay. Vokatry mihinana tonga n'iny siantifika. Fijery siasa moa zany reny hoe resaka misy instabilité zany mandeha. Fa tsy fantatra hoe aveza le instabilité. Tsy fantatra hoe siasa fa hoe misy teny mandeha zany hoe any scientifique zany dia tsy miara amin'izay teny mandeha zay. Mba azabenareo siasa eny maninona lasa ny hevitra ohatran'izao mihitsy io tany io. Ary araka ny filazany avao tena miaingana eny izy. Raha ity ho any tany tonga ohatr'izao mihitsy izy io ary zany na tonga re tena ino ty tsy ny mba le olo tany tsony napatahotra an'io fa le tany miainga ohatr'izao amin'izay napatahotra dia hoe ino ty lazay fa izy biby ovoa. Mazavoa siantifika. Mety hoe azo anazavana zaza aloha raha siasa le hafanana be ao ambany ao. Aveza ny hafanana. Magma moa fetsony zareo azy. Anatso aloha oaka aloha oaka aloha aveza ny hafanana mila vaninao zay aloha. Izy nampitombo ny hafanana tamin'ny alalan'ina mitombo ny hafanana. Satria anao tena mety le ao mba magma ao nampitombo n'izy. Mety hoe misy phénomène zany mono compression le tany raha siansa dia hoe miteraka le hafanana ao ambany ao. Aveza moa le izy. Fa ny fevi zany hoe ho an'ny siansa tsy mity raha tonga dia hoe dia daholo ampetrakitsika ny fahantena karaha 50 degré meny aty ambony tany aty dia tokony hampiditra le hafanana ambany firy mila degré ao ambany. Eo ambany zao no hita afara hoe 2000 ao zay zareo aloha. Maro tsy ny 2000 ahitsy. Tena mely izy ihany. Aretin'olombelona maro
Zay zany mitandreo farany amin'ny tsy hoe vérité gré afaran'le agoma io. Zay mba hita zay. Mba hitaziko. Eny fa veza hoe hafanana. Satria anao teny tombo izy nampitombo anazy koa. Tsy fantatro, tena tsy fantatro. Hay. Satria dia niepaepa be ilay tany a. Maninona tsy manandiry normal ohatran'ny mifiodra satria ohatran'ny niepaepa ny kibon-dana be zany tena ahoa mamena kely ny scientifique hoe iza napepepa an'io. Iza napepepa anazy aloha zany e. Atao hoe mpianaka amin'ny place scientifique foana moa zany za mamaly eto. Tsy mahatara mampianarana zany eto. Le zeda zany mba hajanona kely ery hoe scientifique anitsy eto aloha. Ahoa Io misy fandraisana zany a ny environnement ty ambony tany sy ny eo ambany tany eo amin'ny science. Raha ohatra zany hoe mainka daholo miala ty ambony aty a dia normal amin'ny mafana ihany koa ny eo ambany tany ao satria le ankoatran'ny hoe ranomasina système de réfrigération araka ny fahafantarantsika anazy iny dia ny hazo a sy ny gaz rehetrarehetra misy fandraisana amin'ilay ambany ao. Io anefany a raha nasika aloha ny scientifique mitanjoko eto matsy a hoambaniko am'izay ny scientifique satria manambany an-dananay dia hoavy anambany dia ianao zany miaro scientifique ianao aza matahotra fa tsy mahavoatona an'izay danao zany fa tena aloha le scientifique aloha raha tapavoaka ny zareo e fasaony ianao ozy anay ny hafanana amin'ny tany a 2000 degré a miezako aloha fa tsy zaniny ao vendra nareo scientifique fa tsy zaniny eo nareo koa tsy tafiditra atao novino 12 kilomètre ny tafiditra atao farany nareo e ary ny rosianina tafiditra 12 kilomètre fa ny amerikana tsy tafiditra fa tary amin'nefa namany izena 10 fa ny rosianina 12 kilomètre diamètre an'izy a ohatran'izay la diso any diamètre lavaka natao am'zareo mba tsisy risque leta dia trotro tao zay mity tao dia akelezina faran'izay kelikely vina 12 kilomètre ny vitan'ny rosianina 12 kilomètre hoe dia ahafahanao miteny hoe zao ny hafananao ambanin'ny taninareo zay aloha anankiray anajosokony température menareo fa sondy manahoana zany tafiditra tao zay aloha nataonarolombela hoana napiditra sondy midina tany any amin'ny firy ny diamètre an-tany 12000 kilomètre raha eo zany 6000 izy ny tafiditra tany amin'ny 6000 kilomètre nareo tsy misy eo tsisy maresaka teo hoe théorie hypothèse fotsiny zany reny napetraka dia zay nareo zany dia mandainga ny scientifique gala-pandainga ty mametaka hypothèse tsy maro azapetrika ny famaro kosa mitendry zany tsy anao nyteniteko le scientifique anamanao satria nareo manambany andriamanitra mpamorona rehefaso a satria hitany be sy maro zao ny fahateterahan'ny teny ely a miepaepa ny taninareo dia osy raha be izy io fa ny scientifique tsy anaiky mihitsy hoe veny amin'ny ely a maro tsy mino fa tsy atao a mafinaritra misy raha mety scientifique rehetra ndao tuisanany izy a misy anao hoe lay hafanany aty ambony ty potika ny ranomasina menakatra sikaraza ny omeny vokatriny gaz dia manao recherche tozy hoe apino lay hafanana ataovy électrique ny automobile zay ny amano scientifique an'ilay brûlure amin'ny taninareo ty mirehetra amin'ny taninareo fa tena mipetraka satria lay hafanany aty ambony ty hoe dia tokony ampivovovotra ny taninareo any ny tena marina mba fa ny mahitsy kosa ania tsy somina filosofa aloha hay kanefa le tany miovitrovotra ianao nefa teoteny mety le hafanany aty ambony a plus an'eo ambany a dia mety mifampisarika izy aty rahavan-dranomasina ny zavaboary potika dia fa tena mipetraka roa hoe mampiovitrovotra ny taninareo ve ny température miakatra amboniny tany kanefa izy miovitrovotra avela zany hoe nampiovitrovotra ambany tany zany mampiovitrovotra amin'ny tany fa tsy avy ao ambany tany tena taritiko am'izay anao le scientifique anay taritiko am'izay dia makay tsika avy eo ambany tany a matoa zany izy miovitrovotra inona ny antony
Otavolany hoe Ny zavatra mafana be ao ambany eo. zary tena ninona izy matoa nivotrovotra le izy. Mitrôtra zany le zavatra dia tsy misy kesika. Mitrôtra le zavatra izy nampitrôtra anazy ary scientifique. Tsy hainy scientifique zavenina. Ay zay mahafinaritra tsy mahay ninona le scientifique zany. Aza defie ny tatanay dikan'izay. Fa tsy ianao tsy ianao va le zareo zay le tsy aleo le mandeha miteny ery any any hitady an'izany ery azy zany nareo tsy ela hoe zay satria eo nareo zay na tonga mampiampy avy aiza ny fiforonana avy aiza ny zaretra avy any amin'ilay naniraka anahy. Izy ny manafana ny tanareo sy mampangatsika ny tanareo fa ny tena nampiaraka amin'ny scientifique ino zany efa tsy vovanao fa zany navovana azy satria misy le izy tsy azo ranavina mirefotra ny tanareo miakatra ny hafanany tanareo ty zany ho teny hoe nampiakarinay ny hafanany tanareo. Nareo miezaka ny mampangatsika fa tsy vitanareo izy mandrakavany tokony hitsakanareo ry Jesosy ry Brahma ry Nonea ry Ala ry Bouddha ry Ganesy tokony tsana reo idefeny teny ela hoe ampangatsiao ny taninareo fa ely aminy teny hoe nataony mamay ny taninareo de mampitsangana ampangatsiao ny taninareo satria manino tonga ely ahy zay nge le sany sany izy miato ho anao scientifique andray aza voandray manino nampisonika ny glasinareo. Lasa moa zany mitsonika araka ny ataoko hoe facteur anankiroa zany mety mampitsonika ny glasy aloha. Voalohany eo ambany ato amin'ny tany le mafana dia mitsonika izy eo amboniny izy eo. Faharoa ny vainka koa le masoandro mandeha le mamela le glasy dia mitsonika eo koa le glasy. Manina le mila tamin'izay tsy mitsonika olo scientifique ô maninona tsy mitsonika ny glasy nareo tamin'izay. Hatramin'izay zany tsy fantatro ny hoe tsy haiko hoe resaka question environnement zany mety hoe azo hanazavana amin'izy raha science Fasy zay ny environnement hoe resaka fahasombana avy amina couche d'ozone dia miakatra température amin'ny amin'ny masoandro nandorony tany dia mitsonika ny glasy. Dia izy eo koa le hoe rehefa simba ihany koa ny hazo eo ambonin'ny tany ao dia ny hazo anefa misy élément mifandray amin'ny hazo iny eo ambanin'ny tany ao ka rehefa simba leo ambony dia misy fiantraikany leo ambany eo dia lasa miakatra ho azy hoe température eo ambany ao zay ngamba mety hoe azo hanazavana azy raha science manontany. fa tsy efa nisy foana ve ny zareo loatra am'izay loatra ny gazy ny tomobily fa nisy foana zany. Any angatsy efa foatra nucléaire zao no mandeha fa tsika miteny zao zay tsy misy pollution. Efa manao raha ny taloha mandeha ny charbon mandeha ny fumée mandeha ny sirka pétrole sy ny samihafa gasy efa nanetroka foana ny tany eto am'izay manetroka foana am'izao ne efa meniena ny zavatra rehetra meniena daholo ny zarerarehetra efa tomobily efa électrika ny usine efa saiky nucléaire ny any andafy ny zarera zany efa saiky efa modernisé daholo donc zany raha misirika raha misy ny tena mpamokatra setroka zao raha zao dia nidoritany teto Madagasikara zay zao mamokatra setroka fety nefa mbola tsy misy canicule nefa hatramin'izao aloha fa ny andala nefa tsy dia misy setroka be satria efa moderna be ny any ary limité daholo ny gaz rehetra fa ny tena loza amin'ny hafanany fa Madagasikara tena mpandoro setroka tsisy ninino eo fanazavanao raha ianao milazavany tontolo iainana ny gaz couche d'ozone apotika amin'ilay gaz miakatra Madagasikara tena rapida be amin'ny fandefasana setroka io noino tsy manino ety Madagasikara zany mbola zay hoe mbola saikasaika naturel avokoa ny zavatra hita eto zany raha jerena fa ny any ivelany efa mampiasa reny hoe voiture électrique zareo ny énergie ampiasaina fa énergie nucléaire avokoa na mpandehanana sambo na mpianganana ny usine rehetrarehetra io mamita énergétique atao hoe landala kokoa zany ny ivelany par rapport antsika eto Madagasikara efa mampiana be dia be ny carbone vokariny akeo le ivelany raha ny Madagasikara fa rehefa tsy haiko hoe tsy
tsy hay azavaina aloha za hoe fa maninona no any no misy problème fa maninona ny eto tsisy problème. Tsy voavaly no Tsy voavaly. ndao andeha mbola tezaka kely ndray teny. Raha teninao zany efa miaingena ny gazy ihany zany efa tsy de misy tsotra nefa énergie nucléaire efa presque miova daholo ny système efa panneau solaire na be dia be ny asany zao efa minimum zany le zany fa tena apetraka tsy efa tokony verina ndray ve zany filaminana ty tanareo ty na am'izany sarefa natao zany tokony verina raha zay mihitsy mijerena ovina mijeretsika ara zay lato zany hoe jerevana hoe fa raha ny zavatra misy araka ny tenao nefa nya vao mety misy ty glace nareo ary vao mety misogosina ny taninareo ary vao mety mirehitra ihany ny taninareo nameo anazy fanazavana tsy ampy fe zany ezaka nataony scientifique reo zany miezaka e fa azay hoe mahatonga an'zareo hoe anao ty kopy isataona kopy zao teko fahafiry ny édition am'izao zao tsy fantatro kopy so de tokony atao vilia am'izay angamba mety atao vilia mihitsy mba mety mety baorana scientifique tsy mahaitsika tsony kopy kopy fahafiry tsy haiko hoe le kopy zany famerenanareo mba ilamina tontolo iainany satria memorefitra be de memorefitra be satria vokatry le mafana ny tany de mirongatra automatique amin'ny mosaya mirongatra automatique amin'ny areti-mandrihana automatique daholo ny fanampitena ny tanareo me vahaolana scientifique tsisy vahaolana zay siansa atao maneny siansa de zay fotsiny hoe arovana le zavatra naturel iny no garde naturelna foana nasondery aloha fisakondery izy ary na tena tsy voavanareo mihitsy izy ianao am'zaotsika miteny zao any vao me mitsolika daholo ny glace any mazava zany fa me mamay any ny taninareo zany tsy voavany le problème mihitsy izy zany am'ty kopikoponareo ty tsy na voava problème ny kopinareo tsy voavany izy zany satria am'zaotsika miteny zao vao me le grave ny zava-nila rehetra tsy tonga tsena ve nareo hoe tsy voafenareo tsony amin'ny siansinareo ny zava-misy am'ty tany ty tena marina zany mahitsy amin'ny teny fa tsy voafeha siansa ny zavatra misy eto tsy voafeha tsony tsy voafeha siansa enao aloha ma-scientifique anao manaiky azy zany tena manaiky anao so de mainao rereo le ndefa jerena kely anao le sixième année ary mety efa septième année koa ngamba tena marina fa vitatsika eo mbola tsy vita sety efa lasa ty amin'ny osoano de lasa tsy vita ve sa mbola toizana ihany torizina kaola nitsika ny mba mahita itao tenenina ndray anao fa zao izy tsy voavanareo zany ny problème ary anareo tsy mahavoava eo ndray ny valitenao na mihina no milatsaka am'izay zao ny any avana tonga tany amoatran'izao ny lehibe am'izao tsika miteny zao ohatra ny lehibe lavinino mitotona ankehitriny mba mire fanazavany siansa fa hatramin'izay le toe avana de metany daholo ady aza mavoany iny fatorana tany daholo be lehibe any aminareo any samy izy ny isy hoe zasa marina e fa raha voatany ngely didimatra de torandraha e mipokeriapo vatakandro leo aiaiaiaiaiaiai zavatozy samy izy anao namotsy naninona zany le avana lasa ohatran'iny ny avana aloha fisiny avana nefa raha am'zany teninao zany raha mamaina ambony ao tokony tany de mitsoniky iny a fa izy nefa tsy mitsoniky no ny ampozidozory anao mamay be ny masoandro raha mamay be ny masoandro tokony natsoniky ngiaby eo masoandro daholo zavarehetra ambony ao gaga nefa antsika vao may nivaingana ataony hoe zavarehetra ambony ao namon'olona mefa ny zavana le hoe le ty ambany masoandro aloha zany no fijery siansa no mafana fa leo ambony eo kosana ambonimbony any mangatsika satria misy an'le gaz be dia be ohatra ko zao hoe helium mazao ohatra gazan'amboa be any ny argon krypton sy ny karazany any ambony any reny nefa ny miazona an'le rayon solaire tsy amay be fa ohatrany hoe mihinana an'le rayon zany rayon solaire izy daholo namorona zany rayon zany de namorona zany gazigaza zany avy eny misy zany scientifique scientifique aloha zany raha scientifique tsy mety tsisy avana zany avany amin'izy mampalahelo fa scientifique mety hoe avany amin'ny avasiamasy ny scientifique tsy mino an'izany mantsy ane
Mazero teo namatay na aveza dia gazy nyteneninao teo. Avy any fitovenan'olona ve? Sao dia mba gazy olombelona Ay, nao ary fa tsy hainareo mihitsy ave ty zavatra ty a. Zay mihitsy. Fa nareo zany dia mpijabo masina nareo hoe io a misy loatra ao dia misy rayon io a misy gady io zany mifampiaro eo dia mba mivoaka ny fiarovana mangatsika. Dia ty zay nanino ao lasa mivaingana be ty gilasy ty. Eo ny tamin'izay ohatra ny hitanao any a zao ohatra ny vilia. Ary efa kelikely ao efa polokilao. Mety mahatonga an'izay resaka atao hoe pression sy température ao ambony ao zany. Manino? Ny pression ohatra hoe tamin'ny voalohany rehefa tena forte pression dia mibritika le zavatra izay kely ny avandro. Forte pression? Fa rehefa mipotika koa le pression voakoatry le fahasamban'ny tontolo iainana dia lasa miova ny pression anty atmosphère ty zany. Dia lasa normal, lasa ngeza zavatra tsy lasa potipotika fa lasa mandeha miborokiboroky amin'izay. Satria potika le tontolo iainana ty ambany ety. Potika le zay zay. Dia tsy voafehitro zany tontolo iainana dia mivoaka le zavatra ao ambony ao. Le température zany lasa avadika tsy nahavita an'le izy zarazara tsotsy le pression. Le misy pression dia lasa mifrika foana rivotra sy rano, misy pression dia lasa. Dia hono ny scientifique avy eza ny pression. Pression aloha zany ny any ambony any zany avy misy ny pression avy eo ambony ao. Avy amin'ireo gaz eo ambony ireo zany no pression avao. Fa tsy fantatra hoe avaiza raha to. Io efa tsy voavan'ny scientifique iny. Fa rehefa tena apelaka le hoe mamorona pression zany zareo ambony ao zany. Pression le mafana sy mangatsika. Fa tsy voafehinareo zany le pression ambony ao. Tsy voafehy siansa ka. Aiza ny fahaizana tokony nareo mahimbeko mba tehezo le zavatra hoe. Fa ny amezany zareo anazy dia hoe fitojakojana tontolo iainana ity zany mba stable reo ambony ao fotsiny satria scientifique za me tsy mampime za me tsy teneno ny eo ambony any 11 kilometre zao roapolana izy zany mbola mbola azo atao iny zany. Fa niakatra ambony any ake ny alavatry ny atmosphère eny anao ka 64 kilometre izay izy ty so ay atao ihany ny pressionnareo. Fa dia ny vita ny any ambony any amizay a zany eo nilany amin'io zany miformena le pression manino nareo tsy miakatra amin'ny tany manamboatra an'izao. Tsy possible hoe anaovana le pression any zany. Tsy possible vitanareo mihitsy. Tsy possible. Ay nareo miaiky any misy tsy vitanareo. Tsy vita ka. Tsy vita. Tsy vita fa ny ngezaka fotsiny zany le zao le fa tena apetrako anao fa manino ary miforonao ambony eo io raha mangatsika io. Possible hoe tokony hiforonao ambony eo raha mangatsika. Amin'ny siansa zany hoe resaka azo zay hoe changement d'état zany, changement d'état physique-na rano eo ambony ao azo lazaina izy zakeo. Eky zao hitako ny tany areta likida avy ambony any izy areta gazeux. Hoe mamainy tany dia miakatra makany ny atmosphère ny rivotra gaz miakatra dia tantale mangatsika eo ambony eo dia mivadika rano dia miraraka fotsiny izy efa avy eo izy nareo arakaraka le pression indray izy nareo dia vadika vanda maventy na vavanda kely araka ny zava-misy any. Zay zany tena izy zay foana ny tena sary misy zany tena marina zay sary io. Zay foana moa zany le siansa. Dia mahatonga hoe misy fandraisana zany an'ity tany ity sy io tany eo ambony hoe carbone zao misy carbone de l'air misy carbone de terre. Dia ireo nefa misy ama-carbone tena ama-carbone carbone foana fa ny état physique ny tsy mitovy. Raha etsika be zany dia tsara araka ny teninao dia miakatra le rano dia miakatra le rano dia miakatra le rano dia mifantena mipetraka hoe ndraindray misy sorana avy ao anatin'ny 2 heures, misy sorana avy ao anatin'ny 12 heures, ary misy sorana avy tena tany dia 7 jours. Maninona zany izy lasa 7 jours dia maninona 2 jours dia maninona 12 heures dia maninona 2 heures. Mazava kely eo scientifique.
Ingamba miankina amin'ny tamboron-drahona ambony eo e. Raika nanina? Tamboron-drahona. Misy rahona amin'ny tamborona zany dia rehefa lany le rahona amin'ny tamborona iny dia mitsahatra ilay orana. Fa raha mbola tsy lany izy bosaka foana. Dia rehefa tazany nefa ilay rahona dia mihaino ny rahona. Fa raha izy mahatady aloha dia tapitra. Mihaino ny rahona. Ny ampiasaina mihaino. Nandray dia efa adiny 12 mbola eo ihany. Nandray izy 7 andro eo ihany. Nandray misy efa tena 3 semaines eo ihany. Mena fanazavana hoe aiza le olona e. Tsy hainy siansa zavaina zany zay. Fa ny fantatra siansa fotsiny zany hoe ny facteur mampirotsaka ny orana be dia be dia miankina amin'ny stockage ny rahona eo ambony eo ihany no ahafahany hoe betsaka iny na iketsy hoe mateza iny na mora ritra. Zay fotsiny ny siansa. Any amin'izao tsika miteny zao ara dia vitan'ny siansa amin'izay no miteny fa olona tokony hilatsaka tao anatin'ny 360 jours dia milatsaka ao anatin'ny 12 heures. Araka dia tondra tany aiza le magasinareo ambony eo nametahana izany. Fagatsy ihany tazamasona re. Fa naninona nisy ohatran'izany aho? Zay hoe efa tsisy tabo atsony leo ambony eo zany. Aiza le magasin ambony eo zany antanina hoe mameo an'any hoe magasin mana stable magasin foana. Alika tena rano ndray ty resantsika ty magasin foana. Mipôzy le rano io foana ohatrany hoe efa latsaka le rano dia efa 10 metatra miala amin'ny tany ny avon'izany eo. Fa ny avon'le rano dia io foana ny ateviny dia io foana. Misy foana andrahoana. Misy foana andrahoana ary ihany mandataka mitovy le pôziny. Fa tena petraka manina ho any sasany mahaka 3 semaines. Ary sasany efa ny 2 heures eo ihany ny pôziny eo ihany. Ary mampimeo a volume manao ahoana ty volume ty satria io ihany ny pôziny. Fa rano miraraka ao anatin'ny 360 jours araraka azy eo anatin'ny 12 heures. Ino moa tena tsy hainy siansa manazava zay fa na ninona no ohatra hoe orana tokony latsaka ao anatin'ny volana maromaro latsaka ao anatin'ny andro ray fotsiny na ora vitsy. Tsy hainy siansa zavaina zany zay. Tsy hainy tena zay mihitsy ny valitenao a. Tena tsy hainy siansa. Tsy mihinina anareo. Fa mbola mahatonga azy hoe tady vahaolana any amin'ny resaka environnement foana zany siansa amana an'izay olana zay. Dia tsy maninina ianareo, tsy maninina ianareo. Tsy mahitsy siansa raha resaka zay. Tsy anareo zany. Tsy vita satria zay tsy hovana mihitsy e. Magasin de stockage io ihany maninona io. Be dia be ohatran'io tsy mijanona mihitsy. Satria zay amin'izay voamaly anareo zany hoe satria dadanay misy mpamatsy rano nanefa teny tany zay overina amin'izay. Ny taninareo dia misy tompony ary fantatry ny tompony hoe mila rano ny tany io. Dia zay le hoe coiffe aizao. Izy mamatsy ny tany. Izy mandefa rano ary amin'ny glacenareo a l'équilibre ny pôle sy ny pôle sud. Ny tena mahazo be dia be dia ny pôle sud. Zay no tonga hoe ny rivotra ny pôle sud mafy be mihitsy par rapport ary amin'ny pôle nord io. Ary ny pôle sud mafy be mihitsy ny pôle centre. Pôle nord fotsiny misy an'le mamaletika venanany fotsiny eo fa ary amin'ny sud ny tena mafy be ny sary. Zao atesa ny teny zany. Sud ny tena mafy be ny sud. Zay. Dia inona ny zava-misy? Ilay fandranan'le rano mihitsy a noho ny amin'ny hoe test ilay raha vao nampiakarina ny hafanana automatika dino ny rano. Satria raha nampitomboina koa ny rano dia mihena koa le hafanana ao ambany eo dia lasa tsy mety. Fa en fonction nampiakarana ny rano niesorina ny fampidirana. Nampiakarina ny afo niesorina ny fampidirana ny ranonareo. Dia niena ny rano. Ka misy toerana tsy andefasana intsony. Dia izy io babababa io. Ny toerana misy any galetsy rehetrarehetra natao faiza ao. Satria tena ndefehan'ny dada iavaisika zany no matena sahirana anazy voalohany izy no voalohany. Zay misy an'olona rehetrarehetra fay daholo. Izy moa iala rehetrarehetra. Makany io ampezerany any aloha mandeha voalohany io. Anaraka ny kristana. Ny famarina zany zao a dia any amin'ny toerana misy an'Andriamanitra sy izy ireo no asiana voalohany. Toerana Madagasikara za mbola eto any. Toerana misy any ely any mbola arovana.
mafaly loatra tsy mafaly anazy fa tsika mbola etiko rehefa misy ela dia tsy misy mbola arovana kely eto fa efa tsy io arovana tsoniky efa fotoana foy a zany matao hoe jeretao fa toerana tena vomavy amizao dia toerana misy ny sampy rehetra rehetra dia zay miaraka amin'olona rehetra rehetra dia ry ganesy ry boda ary ry alany tena faindina zao fa iny tena be fian-dàna lozika be makany atezerana voalohany fa tena mitatrotany sy mamsika amizay mandeha automatika amizay azonao dia sorona ny rano zany mahatonga ny aindy mibabababa amin'ny rano zao zao tsika miteny zao rehefa ny aindy zany izy da mamisy rano ihany fa tsisy rano fahitsara mihitsy ny olombelona novan'dàna iavana azy ary tonga ny andro famarina fahidaholo rehetrarehetra ka vokatr'azany dia nisorona ny rano ary natobony dada iavany amin'ny toerana anankiray na anakiroa na telo automatika tsy maintsy mivongana io toerana io zay no mahatonga hoe hivongana ny glasinareo azavaiko dao satria zany le ataonay zany iny zay ke irana manao azy zany alefa ny ary amin'ny toerana ray io raha satria efa mikorotana daolony zany io no novan'dada iavany ohatry hoe tsy mandeha amizay nametra anazy tsony zany fa midiregla zany ny zava-detra zao nefa le mampidiregla azy dia niteny dada iavany ihany mampidiregla anazy ary niraka ampanaovy anazy dia miaramila lantinatiny tena manao an'io avily le koafenso hoe ary iny manondraka dia zay tondrany ray nefa le tondradrano na glasy be satria arakelekele hoe mahazo mangatsika be le vongana be raha sy dada iavana mbola manapotsika an'iny mbola manome ordre anjare potipoto io fa tany dia manina mandringana be zay zany dada iavany sady mamono mbola mitsetsa ihany hoe tena misy mampahareny ihany any any fa dia mba vonjeny dia mbola amboariny ihany fa re dada mahero izy tena iaosoko mo tena maro mangalaky raha tena tsy mijery fa amizao tsika miteny zao fa tena mikararana fa teto amin'ity taninareo ty fa nony am'le hoe le mbola olom-bojena dia mbola ajanjanona kely zay no mahatonga ny hoe nidetiaranareo olombelona ny efa momana tsy maintsy potsika 2 tiers 5 milliards latsaka ny tikady zany oripaka ny tikady zany ahoana ny hevitrinareo mbola ianana ihany nareo vikely mbola tsy manaka ny tenina ihany nareo mbola be loatsy be tena mafinaritra anareo scientifique aty tsy mahavoavary tsony ny zava-misy fa izay ndre ty mahavaly hoe zao ka mo nyfanirany ary iverentsika amizay le couche d'ozone ny scientifique ozy nareo hoe rava ny couche d'ozone tena mana aloha tsy hitanareo couche d'ozone tsy maharefy ny couche d'ozone nareo sady tsy voarifonareo tsy hainareo aiza aiza tena misy couche d'ozone fa hainareo loatsy ny misy ny couche io hainareo zay fa ny tena mamaky io tena fetiko satria tsy hainareo zay tsy hainareo zany tsy hainitsy ary tenareo koa tena efa hoe potika tezy couche d'ozone nareo marina tenareo misy couche d'ozone araka fitenareo azy fa tsy hainareo tena taiza fa mbola meko reny vaty tsy ny couche d'ozone nareo zany problème fa ny couche le fiensony potika ny couche d'ozone nareo zany ange tsy maharo iny afa sy ny rayon kely any nge ny voariny iny fa ny rayon masoana nge ka misy rayon tsy hainareo anatin'io ry olombelona ary ny rayon zay maso amizay a io couche na fienso io no miaro azay fréquence fa fréquence ka tena ratsy be fréquence io ny zavatoza raha vo io no miaro arety maningana mahatsiravo eto amin'ny planeta terre nareo nefa ndeava malala ao amin'ny tompo dia milaza aminareo fa miaja ny zavatra zany iso io no tena miaro anareo fa tsy couche d'ozone io zany ary couche na fienso io tsy miakina amin'ny tontolo iainanareo teneninareo zany tsy miakina amle hoe kopy zao na kopy zao tsy misy idirany zany satria ny couche na fienso dia ao ambony ao mbola ny ambony any ny couche na fienso ary io no tena miaro ary io no fandray amin'ny koa fienso le mandefa an'le rano izy daholo mandefa an'izany fréquence zany fréquence ny fienso ary io rano alefany io no mandona le masoandronareo ambony ao io no mandona ary izy io tena any ambony rehetrarehetra any tena any ambony any rehetrarehetra any atany amin'ny couche any ambony 64 kilomètre nareo any anazy daholo zany
amin'ny fiainso daholo manao any fa misy koso be dehibe mbola tsy tandohanareo any ambony any ary koa fiainso daholo mandefa ny fréquence io a miaro tontolo iainanareo ety fa tsy koso de zao nanareo zany izy be nareo provony zany nesoro dadanay amizay le izy io nareo vavoko ery any no tena nesorona le koso eo ambony ao fa tsy koso de zao nanareo zay na tonga hoe tsy hoavanareo déséquilibre rano ambony ao tsy hoavanareo manina no miraraka ao anatin'ny 12 heures ny rano to anatin'ny 364 jours tsy hoavanareo zany fa zay mivaly nalefa ny coiffensor teo anareo daholo ny rano satria misy problème be amizay ny ambony any de règle daholo rehetrarehetra any de regleta le coiffensor matsotran zao ny asa satria manondaka rano izy tsy hitanareo zany nareo olombelona tsy mety hazava tahaka ny particule ny andefasany an'izany tahaka G fa le tsy ade mahita rano areo miraraka fa zelo alefany amin'io ohatra ka azo otrany hoe gaz zany ny alefany zany e zay zany azorany ohatra ka azo otra hoe ahoana zao hitanareo le mitifitra am'le pompy reny a de atao farany manify kely mihitsy le izy ohatran'iny iny ny afahafeny ambony eny de miparitaka be otrany hoe alefa fotsy de miparitaka amin'iny de mora kely ma satria force dadaiavakotra le manamparitaka iny mandeha automatika zany de zavatra nitranga zany raha tokony afahafenanana be dehibe any izy a faritra ray any ny andefasany anazy automatika ka de micondense be iny zavatra iny a vongana glace be de mitotona moloanao ireo fa tsy anao fa letaleta tapazany le glace pipiteleny azonareo tainao sandra lafa tsy totona moloana zany hoe eo iny ary ny ambassadeur de zany eo ambolo mitanaka be ro tsy leranaty azo certifique amizay be de io sady mamorona le koso ambony eo ko ale mandefa koso iny rano alefa iny zany mandefa kosona protection zay na tonga narana teo hoe kosona fienso ary io fienso iny tena miaro ny masoandro fa misy rayon mbola tsy hainareo anatin'io ary dada iavary eny no miaro azay ala mio fienso io fa ilaina nefa lio ho amin'ny fandorona anareo io rayon voakan'io masoandro io a no manina andorana anareo zay raha hoe nasena nandoro amizay ny masoandro de mandeha amizay fa tsy voatazo mintsony a am'izao itenentsika zao zay ny mahatonga hoe miakatra be amizay ny canicule eto ambony tany satria le miala le mpiaro anareo le kosona fienso a de le miditra amizay le rayon mandoro avy any amin'ny masoandro de automatika miditra ny aretina hoditra botsobotsona daholo ny hoditrinareo a rehefa miady ny olombelona vo le mifavoriser le problème dans io guerana io a fa niady nareo mamoaka nyty produit chimique aty plus ny rayon-ny masoandro miditra io nareo ihany mamono ny tenanareo zay le may ny olombelona de vo may zay miteny rasy an'andriamanitra fa tsy mba nitoboka izy hoe aiza zay pahary anay zay le mpamorona fa niteny ratsinay izy ory scientifique tsy voavalo le problème tsy voavalo ny scientifique amin'ny problème titre fampianarana androany tsy voavalo ny scientifique ny olana amity tany ity anao izy tsy tena scientifique fa ery a kosa na voavaly azy ary manome solution hoe vereno amin'ny aoso tena sa scientifique mampinaty zany a tapitra tendriany resaka atsika tamin'io scientifique fa tsy voavaly nareo scientifique any izy zay le hoe tsy ao anatin'ny klasy ny mpamorona scientifique fa ohatrany hoe ahoana mo zany e mpanamamina ny zava-misy fotsiny fa tsy afaka mamorona nareo tsy afaka mitenininy nareo naina soa naina soa iny Valéria mazao taby le fampianarana azo tsara azo tsara amizay mba nazo tokoa ianareo sa tsy nazo tena nazo to de sy tena nazo tsara ay eo faranatsika amizay le teny teo a ina ny amarantsika anazy
Ary amin'izany dia ny andafy mamaliny avy any amin'ny tontolo lanitra ary aty tany kosa ny fanjakana tany toy izay zany famaliny ao misy avy any 4-21 io dia angonao andavaky hoe tahaka ny fatotra ka ho idinao an-trano maizina ary efa afaka andro maro dia ho vandina ihany izy. Anisan'izay zany ny fanidinan'ny mpanjaka rehetra miaraka amin'ny devoly sy ny tarika miaraka aminy. Fa rehefa nirindina dia ho vandina ihany izy. Ho vandina tao iny, ho vandina ho tena sy ho tsimpenen'ny eny. Dia hivoaramena arany volana dia teneniko anareo rehetra daholo ny zahateta hivalo arika ny masoandro fa hiavatompony maro no mpanjaka. Fa ao tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema kosany ary eo anatin'ny olona dia misy voninahitra. Todika zany hoe tonga ny Israel Yehosoa hanamarina ny fisiny sy hanaporofo hoe izy no Andriamanitra. Dia izay no mahatonga hoe tonga eny ampahafantatra ny olombelona zao rehetra zao hoe miomana fa tonga ny fotoana izay hoe tsy manana inona dada Iava raha tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpamina ny mpanompono. Efa tsy mpamina ny intsony tirahany aminareo ty fa ilay iraka avy any amin'ny lantilanitra zany Yehosoa zanaka ny dada Maria valy tsy tianareo mihaino azy fa maro zany zay tsy mahazo manainy ary sanatia ary handaingy zay tsy mety aminay zany zay ny marina dia teny miaraka fa marina fa raha nanteny mirary soanareo aho endry tsara.